Tsy ampy ny mpiasan'ny fahasalamana eto Madagasikara, hoy Nambina Radionarovana, directrice de développement et de la communication ISA. Ity sekoly ity dia anisan'ny mandray anjara amin'ny alalan'ny fanofanana ireo mpianatra hanampisa ny mpiasan'ny fahasalamana ny fianarana izay ratovina. Ny fanofanana ireo mpianatra ireo mpitsabo dia magnomana ireo mpianatra ho afaka mamorona asa ho an'ny tenany manokana ihany koa ny institut araka ny fagnazavana hatrany. Nanamafy izany ny solon-tenany talenfaritra ny fahasalamam-bahoaka aty amin'ny faritra Diana nandritra ny fandraisan'ny fitenenana izay nataony tamin'ny fanomana ireo mpianatra andihany fahafolo avy amin'ny USA na Institut Sainte-Anne. Fanamoran'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny fitadiavana asa ankehitriny, indrindra fa ny famoronana asa manokana ho an'ny telo toy ny fanaovana cabinet des soins na ny salle d'accouchement. Hitantsika moa zany fa misy ny andiany misy ihany koa ny tose karakaraina dia ny institut dia efa manomana an'izay sahady ho an'ny ankizy, manomana ny ankizy koa ananan'le esprit d'entrepreneuriat, izany hoe nanokatra ho anazy manokana fa tsy dia hoe miandry izay offre omeny fanjakana izay. Manarakarak'izay zay dia efa miara-miasa amin'olona any ivelany. Taloha ny Institut Sainte-Anne dia nandefa mpianatra nanao stage tany Maurice. Amin'izao zany zay dia miverina mifanerasera indray amin'olona any ivelany. Mety hoeninareo zany atsoatsy fa misy mpianatra mivoaka avy ato amin'ny Institut Sainte-Anne hiasa any Canada satria efa manana relation à l'international zany zay. Ny zazandy asany dia izay no mikarakara anazy. Miaingeto izy mandra-patongany any. Tsy misy vola aloha ndreo tsy haikireo fa fiara-miasanay amin'ny établissement any. Marihana kosa nefa fa tsy ny mpianatra rehetra no andeha fa izay voasivana sy izay meilleura ihany. Ny taona 2024 nisokatra teto Antsiranana ny Institut Sainte-Anne izay manomana olona ho infirmier sy sage-femme. Tontosany 20 Oktobra 2024 lasa teo ny famoahana ireo mpianatra andihany fahafolo ny sarotra ny anarana hoe sambatra, sage-femme 20 ary infirmier araka amin'ny 30.